Matio toko fahaefatra ry havana. Matio toko fahaefatra, dia raha antsika mamaky satria somary sarotsarotra le texte. Matio toko fahaefatra 10:10 ka hatramin'ny 17:10. Matio 4:10 ka hatramin'ny 17:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny tanin'ny Zebolona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana, Galily, tany Jentilisy, ny olona izay nitoetra tao maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe, mibeba ianareo ka efa akaika fanjakan'ny lanitra. Verenantsika kely le 9:40 sy ny 17:10, le 9:40 le tapany faharoa ry havana hoe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro zany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe, mibeba ianareo fa efa akaika fanjakan'ny lanitra. Hoy le tapany faharoa amin'ny 9:40 hoe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny mazava. Izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana, l'ombre de la mort. Tiantsika ry havana ny tompo, tena tiantsika izy. Zany no anaovany amintsika, sika menakavy izay nivoriana eto, ary tena hoe sika ny olombitsy tena tiany aheno n'izao afatra hoe, sao de Ianao io mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana io. Sao de Ianao izany mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana io. Zay foana le tenin'Andriamanitra. Mamaky ianao aplikenao amin'ny tenanao. Sao de Ianao io hoe mitoetra eo amin'ny aloky ny fahafatesana io. Dia raha jerentsika raha ato amin'le Matio 4, iza zany lazain'i Jesosy zany hoe mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana zany. Le ry amin'ny 10:10 hoe, ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly. Zebolona sy Naftaly. Ny fahamarinana voalohany dia hoe Zebolona sy Naftaly no mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana. Zebolona sy Naftaly no mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana. Fa iza moa reto hoe Zebolona sy Naftaly ireto? Mamerina lesona tany amin'ny sekoly Alahady. Abrahama rain'ny mpino niteraka any Isaka. Isaka niteraka any Jakoba. Ary Jakoba indray dia niteraka 12 lahy. Dia ireo koa niteraka, dia niamaro ny taranany dia lasa firenena, lasa tribu 12. Fa rehefa maty Solomona mpanjaka ry havana, dia nisaraka le foko 10 any varatra, zay hoe naka ny anarana hoe Israely, sy ny foko aty atsimo anankiroa aty atsimo dia hoe Joda, Benjamina sy Joda, Israely sy Joda. De Zebolona sy Naftaly dia anankiroa amin'ireo foko 10 tany varatra. Zay zany le hoe Zebolona sy Naftaly ry havana. Dia rehefa jerena ny tantara ao amin'ny Baiboly,
de hoe reto fokofolo any varatra zany reo a fokofolo reo a ny hoe laasany de miataky any jota izy roa kely ao atsimo zay ny laasany miataky azy ary de satria retsy maro anisa de tena hoe mampiororo any joda le fokoa foloa tany varatra anisan'zany a Zebolona sy Naftaly ary raha milafy ny ara-panahy riavana raha milafy ny ara-panahy de hoe reto fokofolo reto a lasa nanompo Andriamanitra hafa zay koa manamarika azy zany ary ny zavatra ataon'reto fokofolo reto riavana de hoe nataony zao tontolo zao ny olombelona rehetra taty aoriana niodina tamin'Andriamanitra izy nanaraka Andriamanitra hafa ary de zavatra nataon'Andriamanitra riavana de nanarina reto fokofolo reto nanarina Zebolona nanarina Naftaly fa de ozy izy Jehova hoe andefasako ny Asirianina ianareo andefasako ny Asirianina ianareo fa ho hitanareo ny Asirianina zany a apahany am'le Syrie am'izao fotoana zao a sy ny Irak am'izao fotoana zao zay le Asirianina ao amin'ny Baiboly efa nisy ny Syria misy koa ny Asirianina apahan'le Syria am'izao fotoana zao a sy ny Irak reo zany ny rahan'Andriamanitra anafay anreto a fokofolo a tany varatra ireto ary fatatsika fa hoe tanteraka zany tamin'ny taona 722 talohan'i Jesoa zay reto olona resahana eto reto riavana olona naniratsiran'Andriamanitra olona naniratsirany vahoakan'Andriamanitra ary arak'le nitenenina teo Zebolona sy Naftaly dia izy ary am'le tendro ny avaratra ery zany hoe akaiky ny Syria sy ny Asiria reo ka vao manafika any Israel ny Asirianina vao manafika izy ary nanafika foana izy vao nanafika izy reo a no taty an'izany reo no atake voalohany ndresy avany ambony any izy riavana zay reto ary satria izy akaiky ny firenena jentilisa ary akaiky na lalam-barotra koa izy de fanerasera tamin'ny Kananita nandray ny Andriamanitra ny Kananita nandray ny fomba ny Kananita ary teo ny fanompo-tsampy teo ny hoe immoralité amin'ny lafiny fitondran-tena zany te hoe Zebolona sy Naftaly ty riavana reo no hoe teneny Jesosy hoe reo toetra ao amin'ny aloko ny fahafatesana zay zany famarinana voalohany Naftaly sy Zebolona reo hoe mitoetra ao anatin'ny aloko ny fahafatesana noho ny toepony toepanany toepiainana le fantanina indray zao de hoe ahoana ary zay ny famarinana faharoa ahoana ny fiainan'ny olona mitoetra ao anatin'izany aloko ny fahafatesana zany ahoana ny fiainan'ny olona mitoetra ao anatin'izany aloko ny fahafatesana zany sokafantsika riavana ny baibolitsika ao amin'ny Isaia 8 io tenin'ny Jesosy io manka avy ao amin'ny Isaia 7 citation ny Isaia 7 de Isaia 8 Isaia 8 manazava ny fiainan'le olona mitoetra ao anatin'izany aloko ny fahafatesana zany eo amin'ny andininy fa 2 de raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary ijerin'ny tany izy ka indro fahoriana sy fahamazinana
ary manjombona mahafadiranovana ary oroahana ho any amin'ny aispito izy averiny indray mandeha hoe ary ijerin'ny tany izy ka indro fahoriana sy fahamaizinana ary manjombona mahafadiranovana. Zany le olona mandeha ao amin'ny aliky ny fahafatesana hoe mandeha anaty fahoriana lalina détresse. Zany mahazo nyreto Sebulona sy Naftaly reto ry havana, anaty fahoriana lalina, anaty détresse. Fantatsika zany hoe feu de détresse zany rehefa tratry fahavoazantsika eny an-dalana. Mandeha anaty fahamaizinana izy. Le fahamaizinana eto tsy le fahamaizinana ny andro ihany, fa le fahamaizinana dia fakiviana, famoizam-po, désespoir. Zany ny olona mandeha ao amin'ny aliky ny fahafatesana ry havana. Ary le farany hoe ary manjombona mahafadiranovana, manjombona mahafadiranovana. Intéressant lazainy zareo mpandinika baiboly momba le manjombona mahafadiranovana. Le voambolana Hébreu eo dia ilazana ny rano lasa glasy. Zany hoe le olona mandeha amin'ny manjombona mahafadiranovana manana finoana lasa ohatran'ny glasy ry havana. Tsy matimaty fa lasa ohatran'ny glasy le finoana. Zany reto olona hoe mandeha ao amin'ny aliky ny fahafatesana. Zareo nge le Isaia 6 ve? Eo amin'ny 9:7 hoe ny olona zay mandeha amaizina, mandeha izy zany, fiainana zany ao anatin'izany. Fa raha makany amin'ny Matoe 4 tsika, makany amin'ny Matoe 4, Isaia miteny hoe olona mandeha amaizina, olona mandeha. 9:9, ny olona zay mitoetra tao amaizina. Tanareo mahasamihafa sy kely a. Ary amin'ny Isaia miteny hoe olona mbola mandeha. Zay le fomba fiainana zany, mandeha izy. Fa ato Jesosy dia milaza hoe tsy mandeha tsony izy, fa tena hoe mitoetra ao amin'ny aliky ny fahafatesana izy. So dia Ianao, zany hoe tsy mandeha intsony ao amin'ny aliky ny fahafatesana, fa tena mitoetra mihitsy. Tsy mamakivaky aliky ny fahafatesana fotsiny, fa tena mitoetra amin'izany aliky ny fahafatesana zany ry havana. Sambatra ianao raha mahatsiaro tena zany, satria reo ihany no ahita fahazavana ry havana. Hitantsika teo le hoe fahoriana fahamaizinana manjombona fahadiranovana ho an'ny olona mandeha ao amin'ny aliky ny fahafatesana. Fa ndoka hoe jerentsika ny Salamo 107 hoe ho an'ny olona indray hoe mitoetra mihitsy, hoe ny fiainana dia ao. Andiny 10, Salamo 107, zay nipetraka tao amin'ny maizina sy ny aliky ny fahafatesana voafato-pahoriana sy vy. Dia eo amin'ny 9:9 hoe nanorotoro ny varavarana varana izy ary nihidy vy no enteny. Sahala amin'ny le olona mitoetra ao zany na iodika avizy na iodika avanana dia hoe voahidy ao, voahidy ny varavarana varana, voahidy ny hidy viry havana. 12 hoe dia nampietreny tamin'ny fahoriana ny fony ka potraka tsy misy amonjy. Io nge havana situation amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao io zavatra iainan'ny Naftaly sy Zebolona io, sika malagasy amin'izao
fankalazana fainimpolo taona zao. Mialatsiny milaza aminao toetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana. Ary raha tsy mibebaka isika afaka enimpolo taona nareo no ahitan'izany, fa mbola hitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana isika, ao mitoetra ao amin'ny aloky ny oziny isika ry havana. Tsy fitondrano io no hamonjy atsika, tsy zay manaraka io no hamonjy atsika, fa sika malagasy hoe mandeha araka ny hafatra izao mibebaka ry havana zany. Fa ao anatin'ny hidivitsika makany amin'ny domaine ianao tafitohana, makany amin'ny impôt ianao tafitohana, makany etsena ianao tafitohana, zay le zavatra raisitsika. Ary tena marina arabaky teny hoe marina arabaky teny, lasa ohatran'ny glasy ny finoantsika mba manao akanjona pastera, fa lasa ohatran'ny glasy sanatr'izany le finoana ry havana. Satria tahaka nyretsy firenena tany avaratra iretsy, tahaka ny Neftaly sy Zebolona, niodina tamin'Andriamanitra isika, nanompo Andriamanitra hafa. Ary ny Andriamanitra voalohany tompontsika malagasy, tompontsika tsy hakanavaka, voalohany indrindra dia ny vola, ary ny faharoa dia ny fafinaretana. Tsy ny fafinaretana ranofo ihany, fa fafinaretana omeny laza, fafinaretana omeny voninahitra, fafinaretana omeny fahefana, reo ny tompontsika ry havana. Ary ny totalin'izany ty firenena Madagasikara ty dia tahaka an'le fokorombe folo tany avaratra. Malagasy tsirairay dia mitoetra ao anatin'ny aloky ny fahafatesana. Inona ary ny solution? Ozy izy Jesosy ry havana. Veranao Matoe 4 isika. Matoe 4 eo amin'ny 17 ry havana. Matoe 4 17. Ary tamin'izany andro zany dia manomboka amin'ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo ry havana malalo amin'ny tompo. Fahamarinana fahatelo, miantso anao hibebaka ny tompo, miantso atsika hibebaka ny tompo. Luc 24 ange, Luc 24. Jesosy nitsangana tamin'ny maty, Jesosy niseho tamin'ny mpianatra, niara-dia tamin'ny mpianatra, dia mbola mampianatra ny mpianatra. Luc 24 46 47 azafady. Luc 24 47. Ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana ry havanao. Manomboka amin'ny toriteny Jesosy dia mibeba, tsangana amin'ny maty izy alohan'ny akarana any an-danitra dia torio ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zany ny résumé an'ity Baiboly ty ry havanao. Antso ho amin'ny fibebahana, antso ho amin'ny fibebahana. Raha tsy mibebaka ianao, tsy ahitany fahazavana aina hoentan'i Jesosy Kristy. Zay manko le raha miverenao amin'ny Matoe 4 isika, donc jerena tsara le fomba fitenin'i Jesosy azy. Toko 4:4. Ny olona zay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary zay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Le olona ao anatin'ny aizinao tsy maniry fahazavana akory, fa tellement mangatsika le finoana, fa fitiavan'Andriamanitra izy fahazavana manantona ry havana. Efa nanantona le fahazavana amin'ny alalan'i Jesosy, fa tsy hitatsika le fahazavana satria tsy mibebaka isika ry havana, satria tsy mibebaka isika. Ary rehefa tsy mibebaka isika dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Badin'io kely zavatra nitranga tao Edena tao nanota impiry moa ry Adama sy Eva, dia voaroaka tao Edena dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Nanota impiry izy, nanota indray mandeha monjy izy ry havano, dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary ianao raha tsy mibebaka amin'ireo otantsika maro ireo isika ry havano,
zany nge matafasaraka antsika amin'Andriamanitra ohatrany hoe zany nge mahatonga antsika nanaseho ivelany fotsiny amin'ny finoana sy amin'ny fanompona e zany nge maglase ny finoantsika ohatrany io e satria tsy mibebaka isika ravana satria tsy mibebaka isika ary maro amintsika no miteny io indray le fibebahana za aloha tsy hitako zay tokony hibebahana za rehefa mandinika teko mba olona tsara ihany mba olona manao asa soa ihany ary andinehako ny soa ataoko ny tsara ataoko maro lavitra noho ny ratsy ataoko ary raha manao ratsy ara zay eny za moa ve tsy mandaingandainga kely eny sy ohatran'izany fa lainga masiny zay le izy fa za kosa tsy mbola namon'olona zany za kosa tsy mbola nijangajanga zany zay le tenin'ny fariseo zay le tenin'ny lehilahy mpanan-karena ry havana hozy izy ny tompo raha te hahita fahazavana ianao raha te hahita fahazavana iny ianao raha te hahita fahazavana iny ianao de mibeba ianao mahafinaritra amin'ity tantara ity ry havana le olona mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana izy nahita ny fahazavana voalohany nafitaly sy sebolona io izy nahita fahazavana voalohany nafitaly sy sebolona zany mandrafitra ny Galily zany Galily zany tenenan'ny Natanaela hoe moa misy zava-tsovy hoe afaka mivoaka ao Galily ao Galily ao no nahita an'izany hoe fahazavana voalohany zany havana le olona mitoetra ao anaty aloky ny fahafatesana zany nahita voalohany zany Nazareta tanàna nahabean Jesosy any Zebolona zany Kapernaoma quartier général Jesosy tamin'izy niahy ny toritety an-tany any Nafitaly zany ry havana any Galily zany zany ny fonjena voalohany raha miaiky ianao fa mitoetra ao amin'ny aloky ny fahafatesana ianao no azo famonjena voalohany ianao no azo zany fahazavanaina voalohany zany havana zany vaovao mahafaly miantso antsika ho amin'ny fibebahana ny tompo ry havana miantso antsika ho amin'ny fibebahana ny tompo tsotra angely atao fibebahana tsotra ny atao fibebahana hoe changement de direction hoy ny teny fantatrareo ny mahafinaritra le fanazavana hoe ny olona mibebaka de tonga saina izy fa namelamosina an Jesosy zany ny udina ohatran'izao tonga saina izy namelamosina an Jesosy ahoana ny fomba tsy hanomezaka lamosina an Jesosy tsony ataoko eo an'laoko amin'izay izy zany ny olona mibebaka zany havana ataoko eo an'laoko izy ary raisiko le tanany efa natsotrany teo amin'ny azo fijaliana raisiko le tanany tia ny tarehana ry havana ho amin'ny lalan'ny fiainana ho amin'ny lalan'ny fahamarinana de izy eo an'laoko za manaraka azy de tsy mamelamosina azy intsony aho zany vaovao mahafaly tian'Andriamanitra hiposaka ao amintsika zay mitoetra ao amin'izany aloky ny fahafatesana zany lay fahazavana iny fa zao vonona nibebaka marina ve ianao ho aminao fahasoavan'ny tompo amen